Fahovoara Ramasoa akaiky kosa nisehatra amin'ny farin-dranomasina Madagasikara izay manana tahiry goavana amin'ny arkarena izay ananantsika. Miditra ansehatra ho tatitra sipikarim-baovao anamafisana ny lamina ao amin'ny farin-dranomasina izay ny SEFIM Madagasikara izay nampahafantarina androany raha toa ka efa nisy ny andrana nandritry ny 3 volana izay teo amin'ny sariny Mamy Rasoanef sy Mamy Rasamuel ihany koa. Manana tahiry arena goavana i Madagasikara ao anatin'ny farin-dranomasina izay arkarena ho an'ny firenena malagasy ihany koa. Ankehitriny dia efa misy ny fitiliana faobe ny serasera an-dranomasina. Didim-panjakana tamin'ny 13 Jona 2024 no nahafahana nanantanteraka azy ity. Nampahafantarina androany tetsak'ondrano ny mahakasika ny SEFIM Madagasikara na koa ny Centre de Fusion d'Information Maritime natria ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny didim-panjakana nametrahana anty Centre de Fusion d'Information Maritime ity no nivoaka dia nametraka taorinan'izay nametraka ny coordonnateur général izay ny général Edlin nitantana an'izany tamin'ny fotoana fohy ary zay vao nametraka koa ny pisopiso madinidiniky nafana nampiseho tanteraka fa manana fahavononana isika eto Madagasikara hampiatrano an'ity Centre de Fusion d'Information Maritime ity. Dia hitasika zany fa nandray anjara daholo ny rehetrarehetra ny fanendrena ny tany général izy mbola eo ampanovana azy amin'izao fotoana fa ny navoaka ny pisopiso mikasika an'izany ary ny mpiara-miasa aminy kanefa kosa dia tsy niandry an'izay fa rehefa napetraka tamin'ireo mpandray anjara sy ny tompon'andraikitra dia hitasika izy zao miaraka amin'ireo fitaovana dia niroso tokoa izy ary nahitam-bokatra raha mieno azy teo dia hita mitsy ny asa zay efa vita zany. 3 volana izay no nanaovana ny andrana nampiasan'ny SEFIM. Inona moa no andraikitra sahan'ny SEFIM? Manara-maso sy mitady ny vaovao amin'ny farim-piadidin-dranomasina izay any Madagasikara. Betsaka ny hita mivezivezy ao amin'izay farin-dranomasina izay. Hatreto aloha dia ny tao Singapora ihany no nanana azy ity ary ny antony dia ho fanaraha-maso akaiky ny fifamezivezena. Eo ny fanondranana antsokosoko sy ho fiarovana ihany koa ny arkarena izay ao anatin'ny ranomasina manodidina ny Madagasikara. Raha ny hita dia ny pétrole sy ny gaz. Eo ihany koa ho fiarovana ny tontolo iainana mba hisorohana ny zava-doza mety ateraky ny faharendrehan'ireo sambo ohatra izay efa nisy tao amin'ny Canal de Mozambique. Ny vaovao izay azo moa dia amarin'izy ireo avokoa ary aparitaka amin'ireo ministera voakasika eto an-toerana. Aty amin'ny Océan Indien zany ny IFC Singapour zany hoe SEFIM izy amin'ny IFC izy amin'ny teny anglisy moa zany any Singapour any manana azy io. Ankoatran'izio zany aty Madagasikara zany no atao faharoa. Aty be nazahoana io satria nisika sy ny Seychelles zany raha fa nivory ny commission ny Océan Indien ny conseil des ministres nitovy ny voix. Dia izao izy ny hita zany ny azakana satria tsika mba manana personnel zay efa manana traikefa mampianina nanana fahavononana koa zany indrindra mitondra atsika tamin'izay fotoan'izay zany ametraka nyty zavatra ty aty amin'ny Océan Indien satria raha mahalala inona zavatra misy manodidina ny Madagasikara. Manaraka ny teknôlôjia vaovao, ny fampiasana ny fitaovana anisan'izany ny fisian'ny satelita. Vigisat izay fitaovana any mahita ireo sambo mety manondrana entana tsy ara-dalàna ka hita avy amin'ny satelita noho izy ireo mamono ny IS izay tsy tokony hovonoina mihitsy. Eo ihany koa ny fitadiavana ireo sambo raha sanatria misy ny fahaveresana. Eo kosa nefa ny mety hosakana satria dia miankina amin'ny mety ho toetry ny andro ny kalitaon'ny sary izay avoakan'ny satelita izay. Satelita indray mampanahirana raha ohatra ka arakaraka an'ilay météo izy mety anjavonjavona sary fa rehefa an'ilay radar koa no ampiasaina tsy maintsy hita izy na tiny na tsy tiny dia ireny zavatra reny information rehetrarehetra no atambatra zay mahatonga azy hoe Centre de Fusion d'Information Maritime dia ny logiciel ampiasaintsika zany alalàna hoe ity ny lalana lehany ity ny alehibeny inona moa io tamivina sy ny karazana zay no fomba fiasa ato dia ato zany misy olo en permanence 24/24 7/7 dia manome anay hoe manao tatitra araka ny teneniny teo akoatrany hoe le tatitra isan'andro le isan-kerinandro zany dia manome anay koa izy raha misy zavatra hita zany hoe à telle heure à telle minute telle seconde ity ohatra ny hafahafa ity
ity ohatrany maty izao ny aiesy a dia izay zavatra zay a ny fomba fiasa ato. Tsy hoela dia hiatra ny fampiasana ny fanaraha-maso an-dranomasina izay raha kosa efa vita ny andrana izay nahitana voka-tsosahady. Ny sefima moa izay manangona ny vaovao rehetra ao amin'ny fahadra-masina entina iarovana ny gaboraraka izay hitana azo vahana indrindra amin'ny fitrandrahana antsokosoko ireo arena marobe ao amin'ny fahadra-masina izay. Hatreto aloha dia mbola ny fiazakazahan'ny tany fitrandrahana antsokosoko izay tsy mitsaha mitombo isan'andro no hita. Inona kosa fa hiena izay amin'ny fametrahana ny sefima Madagasikara.